Ny vaovao mahakasika ny fanikevitra izay hatrano hanoizantsika ny vaovao ary amin'ity takariva ity manoloana ny firongatra ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra Anosy indrindra ao anatin'ny distrikan'ny Betroka dia nandroso sosokevitra ny solombavamboaka voafity tany an-toerana Andriamatoa Randrenasolo Jean Nicolas entina mingorana izany tsy fandriam-pahalemana izany no antony nandrosony izay sosokevitra izay manana ny heviny mahakasika ny fanovana ny mpikambana teo anivon'ny gouvernemanta ihany koa ity mpanao politika ity araka izao fanazavana zao. Izy zany visivisy volana visivisy namoro tao Betroka tao namoro bentanana zany izy dia zavatra teneny tao dia zao nampiseho izy zany agnatin'ny telefony fa hoe misy aomby ampidirolo agnaty trano dia manino aro aho izy raha mahitan'izany sitrakanany zany omby ampidiry agnaty trano zany dikan'izany izy dia soupçonné complice satria Macedônia zany niafanan'ilay vahoaka ary miaro ny vahoaka ka raha mahita ohatran'izany zay tokony aboakana zavatra zany fa l'économie teotility zany sa fantasinereo efa esaka manao-compagnie liosy raha fantasinareo zao zay zay manao raha mahatahora foana izy zany manao zay mianazy hoe o anao opération zany am'izao anao opération zay tsy levaneo dia misy raha baterany zany zay amin'io fampiasainy eo zany dia olo mpanavotra moa sa fantasinereo nananano izy rasy nanano dia tsy maintsy matahotra dia miazakazaka any dia misy olo zany sahala amin'ny hoe mpamipahinaranenana dia mindaizy ambadika any dia zany tsy nanakeko hoe hitondra olo arivo izy andeha mitapany avary sy atao ianjiry io tokony zay rehefa lehibe sy nampanatongany aloha reo tampagramandreo maramilanao raiky zay dia avy tao le motivation ndreo olonareo satria efa simba sain'le sandary mampivoky ao amin'ny gouvernemanta misy sany mipema zany mipego ny gouvernemanta sy ny effectif anany foty fa ny président dia magnome paiko ny asany zay mbola paiko nokonareo izy soso ny paiko ny fotoam-pirenena zany asinareo dia maro ny promesse ny président public zany eto dia tokony exécuté fan'olonareo dia tsy vita sahala aminay Betroka zao exemple dia teny président public efa taona raiky hoe amboarina 5 kilomètre Betroka vita zay ateniko amindreo raiky fotsiny exemple hatram'izao tsy tratiraly le misy tatotoko le zavatra amboariko lala mandeha mahafo Betroka satria io misy ny gendarme antidahalo ny antidahalo io tsy voatery hoe apetraka ao amin'ny communal mahafo samrery any fa zay olo mila anazy ny lalan'io antidahalo io lala mandeha am'izany 50 kilomètre anefa alay ady fito zany hoe dia satao priorité zany Betroka zany nge zany tokony sy ady vitana am'izany sy tokony hoe ianan'izany ny district manontolo fa nanjakany maila ny toerana zany na raha zany toerana zany aminay zao zany fa misy mangirana mba misy an'izany hoe fitorolevana any foty ny fely vahoaka